Resaka mandidina ny fifidianana kosa indray sokatra tamin'ny fomba ofisialy sy tamin'ity androany ity ny atrikasa iray izay mikasika indrindra ny fitantanana izay fifidianana izay ho amin'ny fangararan'ny famitsimbolan'ny antoko politika atrikasa izay manana tanjona dia ny fahafahana manatanteraka fifidianana mangarahary izay sy eken'ny rehetra tatitra iary miaraka amin'ny Marc Antoine eo amin'ny sariny tsiry rakotoasan. Roa andro no andiniana raha tompon'andraikitra Isa-Tsokajy mikirakira ny resaka fifidianana amoahana feikevitra mikasika ny fitantanana ny fifidianana. Androany maraina tokoa no nosokafana tamin'ny fomba ofisialy teny amin'ny DLC anosy ny atrikasa mahakasika ny fangararan'ny famatsimbolana ny antoko politika izay novolavolain'ny komite misahana ny famendrehana na ny comité pour la sauvegarde de l'intégrité. Mitondra fanazavana ny minisitry ny toekarena ny général Erland Ravelarson no sady filoha ny CSI. Ty atrikasa izay iarahan'ny CSI miaraka amin'ireo tompon'andraikitra maro izay mahakasika ny fifidianana mba ahafana miara-midinika amin'ny fomba fanatsarana izay mety endrika ny fangararana eo amin'ny lafin'ny fifidianana indrindraindrindra eo amin'ny lafin'ny famatsimbola ny antoko politika. Iarahana lala moa zany fa tamin'ny herintaona tsika dia niatrika karazana fifidianana vitsivitsy nahitantsika ny mety endrika fahasarotana zany fifidianana zany nahitantsika ihany koa ny fametrahana ireo rafitra vaovao mitantana ny fifidianana na eo amin'ny lafin'ny fitsarana zany ny CES na amin'ny lafin'ny fanomanana ny senita ary hitantsika tanatin'izay ihany koa ny mety ho fahasarotany zany asa zany. Ny androany zany dia misy tombanezaka ho atao tsy manao ny asan'ny senita akorytsika tsy manao ny asan'ny CES akorytsika fa miara mijery hoe aiza ny zavatra mbola azo atsaraina raha ohatra ka maka tema anankiray tsika dia fangararana ary ny tema zay raisiny eto dia ny fangararana amin'ny lafin'ny famatsimbola ny antoko politika. Hoisy hitantsika ao fa misy manam-pahaizana maro ao manana teknisianina mikasika ny fifidianana tsika ao manana mpitsara niofana ho an'izany dia mety samy manana endrika hijereny ny olana atsika fa ny tanjona kosa dia hoe raha ohatra ka misy sosikevitra mivoaka avy eo dia io sosikevitra eo no arosa amin'izay tompon'andraikitra aiza ny zavatra mbola tokony atsaraina.